miantoka ny fitombon'ny vokatra ny fampiasana zezika ho an'ny fambolena. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia tsy misy afa-tsy 12 isan-jato monja ny tahan'ny fampiasana zezika, mbola ambany dia ambany zany raha amitaha amin'ny firenena aziatika izay anisan'ny mpamoaka bary betsaka maneran-tany. Misy ny tetikasa fametrahana ozinina famokarana zezika simika na organika tafiditra ao anatin'ny tetikasa zato andro. Napetraka ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina fifanaraha-piarah-miasa misa 9 ho vita sonia teo anivon'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpahandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miankina ary vita avokoa izany. Io zany dia tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny fianakoloan'ny Repoblika izay voarakitra ao anatin'ny politika ankapobeny fitondram-panjakana dia ny fanatratrarana ny faritatena ara-tsakafo. Dingana ray amin'ny fanatanterahana zany ny fifanaova-sonia ny arahana amin'ny sehatra tsy miankina anio amin'izareo mpandrararaha amin'ny zezika zany. Ka rahantsika malala fa ny zezika dia singa anankiray izay ahafahantsika mampitombo ny ataontsika hoe tahan'ny famokarana zany. Ka ao anatin'izay moa zany misy ny fanatanterahana ilay zato andro dia dingana ray fanatanterahana izay amin'ny faritra eny eto Madagasikara natongavan'ireto orinasa tsy miankina reto izay vonona fanometanana sy aradia amin'ny fitondram-panjakana ny fanatanterahana, ny fanatratrarana ny fianakoloan'ny Repoblika. Fanomboana ihany zany zao. Ao anatin'izay zany dia miezaka ny fitondram-panjakana hanamora ny asan'ireo sehatra tsy miankina ireo mba ahafahantsika mampitombo ny fampiasana tantsaha ny zezika isaky ny hektara. Faritra misa 9 no ametrahana izany amin'izao dingana voalohany izao. Ahitana ny faritra Loatramangoro, Sofia, Analamanga, Amoronmanihy, Boeny, Antsinanana izay niantsona ireo lina sy vonona iantsehatra amin'ny famokarana zezika. Zahay reto zany dia efa tena vonona hiara-iasa ministera natateraka izay vinona izay dia mino azy zany fa ireo tetikasa izay eritreretina mapetraka dia hitondrantsika amin'izay fahavitana ara-tsakafo izay eto Madagasikara. Saotra ny gouvernemanta, saotranao Andriamatoa Minisitra nahatsapa hoe miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina dia sondra fahombiazana petsaka amin'ny atao hoe fahafatena ara-tsakafo eto Madagasikara. Raha atao anatin'ny fanarahana moa nametraka tsara nareo taremarika hoe raha-pitomboana 5 isan-jato fotsiny ny fitombon'ny vokatra amin'ny fambolem-bary tsy vita fotsiny tsika hoe ampitsika ny variko amplitsika fa afaka mandrotra antsika. Raha tsapanareo efa miena zany zao ny fanaparam-bary ary toy io amin'izao zavatra fiaraha-miasa zao satria raha ohatra ny économie de devise ho tsapa zany amin'izay le hoe tsy manafatra vary intsony zay tsika na amin'ny fiainan'izay fanaparam-bary zay dia metanjaka ny ariary eo amin'ny 200 taona io zany ny vokatra vokarin'ny isa-taona zany ny entreprise iny fa miaraka amin'ity fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ity zany dia miezaka ny anatratra hatrany amin'ny fotoana zany no izany entreprise zany fa tena lasa zavatra goavana be. Araka izany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia manamora hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra rehetra ho fanatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo indrindra ny vary eto Madagasikara.